Manatitra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy avy hatrany isika dia iroso ao anatin'ny matoan'ny vaovao atsika aloha amin'ity anio ity ireo vaovao isany isongadina no mampahafantarina aminao ary misy ireo toerana izay voafaritra tsy azo anaovana fampelezan-kevitra isan'ny izany mofo ny manodidina ny toby miaramila ny sekoly ny fiangonana ny biro-panjakana izay no nampatsiahiviny eo anivon'ny ministera ny atitany tamin'ity androany ity. Ankoatran'izay kosa dia manohitra ny asa fanentanana ao anatin'ny fifidianana sy ny fampiasana ny bileta tokana izay efa natao ny KMF Knoe. Any amin'ny tapaky ny volana oktobra ho avy izao kosa ny moka ny vatsim-pianarana andoha ny vatsim-pianarana ireo mpianatra eny anivon'ny université n'Antananarivo sy ny votovorona kosa ny tompona ndraikitra avy eo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony manoloana ny fihetsiketsena izay notanterahany izy ireo. Manasanao ary tompoko lahy sy tompoko vavy anaraka ny vaovao hatramin'ny farany matombokantsika anatin'ny lafiny ara-politika moa izany izay fantatsika rehetra fa ny antomboka omaly ny fampelezan-kevitra teto Madagasikara. Tao anatin'izay indrindra moa dia manana ny ambarany ny ministera ny atitany nandritra ny andro voalohany nanomboany izay natsikaritra fa nisy ny tsy fanarahan-dalàna tao anatin'izay andro voalohany izay. Betsaka ny tsy fanarahan-dalàna hita teo anivon'ny ministera ny atitany nandritra ny andro voalohany fampelezan-kevitra omaly araka nambaran'ny tompona ndraikitra eo anivon'ity departemanta ity. Raha ny fanazavana dia iray tamin'ny kandidana natateraka hetsika teto Antananarivo nandritra ny fanokafana amin'ny fampelezan-kevitra amin'ny fifidianana filoham-pirenena no nanao fangatahana teny anivon'ny préfecture de police. Nampatsiahy nefa ny eo anivon'ny ministera ny atitany fa tsy azo anaovana fihetsiketsehana ny anaty sy manodidina ny toby miaramila, ny sekoly, ny fiangonana, ny biro-panjakana. Tsy azo atao ihany koa ny manao fampelezan-kevitra sy ny fampiasana fanamafisam-peo an-dalambe raha tsy nahazoana lalana avy amin'ny tompona ndraikitra. Ho an'ny fihetsiketsehana tanterahana an-dalambe dia nampatsiahy ny eo anivon'ny ministera ny atitany fa tokony hisy ny fangatahana napetraka 5 andro mialohan'ny hetsika eo anivon'ny solon-tena-mpanjakana ny district na ny préfecture de police. Momba ny famorim-bahoaka Kalamanjana indray, mampafantatra ny eo anivon'ny ministera ny atitany fa ilaina ny fanambarana meloa ka nisan'ny taratasy takiana amin'izany ny récépissé avy amin'ny fitsarana manokana amin'ny sahanan'ny fifidianana na ny CES, taratasy fanambarana momba ny hetsika, ny toerana natotosana izany, miampy ny daty sy ny ora ary tsy maintsy misy ny solon-tena telo avy amin'ny kandida miaraka amin'ny adresy mazavan'izy ireo. No marian'ny eo anivon'ny ministera ny atitany ihany koa fa ny mpanao fihetsiketsehana no miantoka amin'ny fandriam-pahalemana ao anatin'ny famorim-bahoaka raha toa ka anjaran'ny fanjakana kosa no miantoka ny aty ivelan'ny toerana anaovana famorim-bahoaka. Mikasika ny fametrahana fisy dia toerana manokana napetraky ny senita ihany no azo anaovana izany.